ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valmiaraba sika rehetra ry avako malalatra ity alakamisy fa 13 ny volana aogositra ity ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika, manonona ny fifalian'ny tompo amintsika. Ny mofinainantsika anio dia ny apokalipsy toko faharoapolo, apokalipsy toko faharoapolo dia indininy fa voalohany ka hatramin'ny indininy fahaenina. Apokalipsy toko faharoapolo ndiny voalohany ka hatramin'ny indininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono sy gadra lehibe eny an-tanany. Dia nisambotra ilay dragona izy, dia ilay menarana ela, ny diavolo sy Satana zany, ka namatitra azy 1000 taona. Dia nanipy azy ao amin'ny lavaka tsy hitanono, ka nanidy zany dia nanisy tompoka teo amboniny mba tsy hamitahany firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny 1000 taona. Ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy mipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana tsara izy. Ary hitako ny fanahin'izay nitapahin-dono ny filazana an'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohaka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany, ary velona izy ka niara nanjaka tamin'i Kristy 1000 taona. Fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny 1000 taona. Zany ny fitsanganana voalohany. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Zavako malala, isan'ny mampizara be ny mpivaofy ny testamenta vaovao, indrindra ireo ataontsika hoe spesialista amin'ny apokalipsy sy ny ataontsika hoe ireo spesialista manokana koa momba ny sistematika na ny fotompinoana ity apokalipsy toko faharoa ity, satria miresaka ny ataontsika hoe ny fiavian'ny tompo, ny eskatolojia zany, hoe manahoana moa ny tompo rehefa tonga, inona ny zavatra hitranga, ary inona izay afriana sy ny sisa rehetra. Eto dia ny apokalipsy toko faharoapolo dia milaza hoe miresaka momba ny fampianarana momba ny 1000 taona, hoe rehefa tonga ny tompo. Ny apokalipsy zany efa kitsika aloha, manomboka amin'ny voalohany izay anjara mofinainantsika anio, hoe isy ny fanjakana Kristy miaraka amin'ireo izay niaritra, martiora, ireo izay tsy niankohoka tamin'ny bibidia mandritra ny 1000 taona. Arosambonina koa Satana ao anatin'io 1000 taona io, dia atsipy ao amin'ny elo, tsy afaka hivoaka intsony, dia mandritra ny 1000 taona dia malalaka kely indray aloha zany ny olona ity ambonin'ny tany, dia afaka ny 1000 taona dia hovahana kely indray Satana. Ary isin'izay aorian'izay ity sy ny fitsakanana voalohany. Zay ilay sary asehoan'ny apokalipsy. Dia rehefa koa malala mivokatra fampianarana zany dia mampizara be mihitsy ny fanazavana azy. Tokony fampianaram-ponona mihitsy no nazavana ity apokalipsy ity raha ohatra ka jerena, satria tena ny fiainana mandrakizay sy ny fitsarana ny fiavian'ny tompo. Mofinaina moa nefa no nampidirana azy eto, raisitsika amin'ny fomba tsara zany, dia ofitinina satria lavabe dia lavabe raha ifampianarana momba ny 1000 taona io ny resahana. Dia ofitinina amintsika ihany ilay karazam-pampianarana, fa azo zaraina roa fotsiny ihany io karazam-pampianarana io, sy ny fomba fijery tsika protestanta réformé ity fampiresaka 1000 taona ity. Mizara roa ny ataontsika hoe ireo izay manaraka mino ny fampianarana momba ny antsoina hoe 1000 taona, ny fampianarana momba ny millénium zany. Millénium zany hoe ny fanjakana 1000 taona. Dia mizara roa izy ireo. Misy ny fizarana voalohany dia ny apahany voalohany zany,
ny apahany voalohany zany am'ireo mino ny fanjakan'ny fampianarana hoe misy zany fanjakan'ny Kristy arivo taona zany. Voalohany de mihevitra tahaka izao hoe Jesosy de isy fotoana hiaviny. Tsika zany zao raha ohatra ka raisina am'izao taona roapolo sy arivo zao zany, raha ohatra ka amin'ny fijeren'ireo olona mandray ny fampianaran'ny arivo taona de zao miandry ny fiavian'ny Kristy itsika. De ho avy Jesosy ho ny fampianaran'izy ireo zany, ho avy Jesosy handray ny fiangonana aloha, zany hoe ny dingana voalohany dia ho avy Jesosy haka ny fiangonana, haka ny mino zany, haka ny mino, handray ny mino. Zay ny fahatokavan'i Jesosy voalohany. Io de tsy amin'ny fomba hita maso akory, tsy amin'ny fomba hita maso, araka ny teny hitantsika amin'ny filazantsaraka Mateo 7:20 hoe isy eny etsaha miasa ndray raisina ndray avela, isy miara-matory ndray raisina ndray avela, isy mandeha eny an-dalana ndray raisina ndray avela. Hitantsika eo amin'ny taratasiny Tesalonianina manao hoe de ho avy ny tompo akatsika ny aminy. Zany hoe le fahatongavany tompo io zany amin'ny fampianaran'ny ireo ataontsika hoe millénariste hoe dia ny fahatongavany tompo voalohany de fahatongavany tompo haka sy sady fitsaganany tenany maty io handray ireo zay efa mino azy. Zay ny fitsaganana voalohany. Sy fitsaganana maty voalohany zany sy fakana ireo zay mino. Io de tsy mbola miariary be eny amin'ny raha ho any lanitra. Ao arina rehefa vitsy zay lasa zany mino, lasa zany isika pino amin'ny fampianarana, amin'ny fiaminariste zany io. Dia hitranga am'izay rehefa aveo ny ataontsika hoe ny hitranga ny antikrista. Rehefa lasa ny mino, tsangana tamin'ny maty ny martyra, efa miara ao amin'ny tompo izy aloha, dia mbola tsy fiverenan'ny tompo amin'ilay teneny amin'ny raha ho any lanitra io, fa fakana ny mpino fotsiny ihany. De ao arinan'izay de hitranga am'izay ny antikristy. Isy mitranga am'izay ny korotana isan-karazany eto amin'izao tontolo zao, ny fanenjehana, ady trano sy ny sisa rehetra. Ary maharitra io fotoana io dia hiamafy ny fakapanahy, hiamafy ny fanenjehana, efa tsy otsony ny fiangonana amin'io zany. Dia zay vao iverin'i Jesosy, zay ny dingana faharoa, fiverenan'ny tompo. Fiverenan'ny tompo am'izay io faharoa io. Ary io fiverenan'ny tompo indray de mariny fitsanganan'ny maty ireo zay olona mbola nandresy tao anatin'ilay ataontsika hoe ady sarotra, satria mandritra le fotoana ny antikristy io de isy kristianina mbola hifikitra amin'ny tompo ihany, ho faty noho ny amin'ny finoany ihany. Dia rehefa hiverina ny tompo amin'ny vanim-potoana io, dia eo izy vao hiverina indray, andray ireo zay mbola ino nin'ny tompo tao anatin'ilay ataontsika hoe grande tribulation. Dia vitsy zay de ao arinan'io lay arivo taona ity apokalypsy toko faharoapolo ity, zay vao hitranga ny arivo taona. De eo amin'ny arivo taona io misy fijery anankiroa. Ny fomba fijery hoe isy filamina araky ny boky Isaia mpaminany de lamina tsara, misy manao hoe mbola ho mafimafy ihany ao anatin'io arivo taona io. Tapika io arivo taona io araky teneniny io apokalypsy toko faharoapolo io, anjaka arivo taona am'izay zany ao amin'ny Kristy, na le tany amin'ny fitsanganana voalohany na le taty amin'ny fitsanganana faharoa. Rehefa vitsy zay arivo taona zay dia misy apaha-potoana kely, ary dia zay vao io lay hoe vahana kely Satana, isy apaha-potoana kely zay mbola farak'izay tena mafy, dia isy apahany vitsy sisa mbola tavela amin'ilay apahany kely io, zay vao fiainana mandrakizay, zay vao tena fatorana tanteraky Satana. Dika zany de amin'ny fampianaran'ny arivo taona de misy karazan-drazana fitsanganana maty intelo inefatra eo. Zany hoe misy fiverenan'ny tompo indroa koa zany. Ny voalohany maka ny fiangonana izy aloha, le mino zany.
de avy eo mitrangany antikristy de miverina indray izy rehefa avy eo de mitsangana amin'ny maty re maka ireo zay nandresy taorinan'ny antikristy tao anatin'ny vanim-potoanany antikristy de manjaka rivotaona dia vahana kely ny aoriana amin'ny fanjakana rivotaona de satana mifatotra fa izao kosa aorianan'iny de isy mbola fizahany-toetra mamay dia aorianan'le fizahany-toetra mamay mbola misy vovonjy ihany ary farany aorianany am'izay zay vao fiainana mandrakizay zay ny fampianarana lay ataontsika hoe tapany voalohany amin'ireo sokajin'olona mino ny fampianarana ny arivotaona fa ny tapany faharoa indray tsy mino arivotaona indray izy fa tsy zay ny azy fa zao indray ny fampianarana hoe Jesosy Kristy tompo de indre mandeha any ny tonga fa tsy tonga indrozany ka izao itsika zao zany zao miaina amin'ny antsony hoe fiainan'ny fiangonana temps de l'église zany hoe zao iainantsika zao de taona ny fiangonana hitoriny ny fiangonana ny filazantsara de zao ao anatin'ny taona ny fiangonana io rehefa akaiky Jesosy vao hitranga ny antikristy ao anatin'ny taona ny fiangonana io zany am'izao anatsika zao zany atsoatsy de hitranga le antikristy hitranga ny korotana ny fanenjehana ny zava-mankiry firisan-karazany de tonga Jesosy Korintianina voalohany toko 10:20 ary rehefa tonga Jesosy dia hitsangana amin'ny maty ireo zay rehetra nino any Kristy fitsanganany maty nino any Kristy ihany no hitsangana amin'ny maty zay tsy nino mbola tsy nitsangana amin'ny maty fa hitsangana amin'ny maty ireo nino any Kristy mipino zany io ny fiverenan'ny Kristy dia amin'ny fiverenan'ny Kristy io zany de hitsangana amin'ny maty ny mino ary ny fiangonana zany de eo no manomboka ny arivotaona ary reo mino rehetra ireo Rasalama, Jona, ry Matio zay rehetra nitsangana amin'ny maty zay rehetra nino ny tompo dia hiara hitsangana aminy ary hiara manjaka aminy arivotaona tapitra ny arivotaona zay vao hitsangana amin'ny maty ny tsy nino zany hoe zay vao hitsangana amin'ny maty zay zany vao hisy fitsarana zay vao hitsangana amin'ny maty kosa reo tsy nino zay vao hisy fitsarana ary hitsangana amin'ny maty koa lay ireo zay maty tany elanelan'ilay arivotaona ny arahan'ny Kristy nanjaka tamin'ilay fotoana fahatongavany zay vao fitsarana dia fiainana mandrakizay rehefa avy eo zany hoe amin'ity olona mino amin'ity fampianarana arivotaona ity zany de isy fotoana fahatongavan'ny tompo aloha de manjaka arivotaona ny tompo miaraka amin'ireo zay efa miaraka mipino fa mbola tsy mbola misy fitsarana akory fa arivotaona ao aorianany fisehoan'ny tompo zay vao isy ny fitsarana ka izay rehetra tena nanaraka ny Kristy de miara manjaka amin'ny toy amin'ny fiainana mandrakizay izay rehetra tsy nino kosa na talohan'ny fahatongavan'ny tompo na tao anatin'ilay arivotaona nanjakany miaraka tamino dia any amin'ny fahafatesana mandrakizay zay lay fampianarana ataoko hoe rafitinitra ny fampianarana momba ny arivotaona fa ny ataontsika hoe ireo kristianina protestanta nanaraka fampianarana Calvin nanaraka fampianarana Martin Luther fampianarana tahaka ny FCGM na tahaka ny FLM na ny maro tahaka ny fiangonana anatin'ny katolika romanina na ny anglikana dia samy tsy mino na tsy manaiky ny fampianaran'ny arivotaona zay no antony nanazavan'ny pastera tany amboalohany mihitsy nanalava fotoana lava mihitsy pastera teto amofinaina nanazava ny isy ny dikan'ireo taremarika atao amin'ny bokin'ny apokalipsy satria ny arivo dia famantarana ihany tsy isan'olombelona lay arivotaona eo zay no nahatonga n'ireo fiangonana tahaka ny tarazo tahaka atsika za manao hoe ny fampianarana momba ny arivotaona de sary lay arivotaona sary tahaka ny tenenan'ny tompo tamin'ny Petera hoe impity poro sary Jesosy raha ny tena manao hoe zany lalana de tsy tonga tena lalana angizy fa sary zany raha ny tena izy manao hoe izany rano de tsy rasa rano boboka be hita maso izy fa sary fa rano izy rano velona fa tsy tonga rano korinana atao tamin'ny kopy zanatry ny vava de ohatray koa ty taremarika ity hoe sary fotsiny ihany ka lay arivo amin'ny fanazavantsika azy
de hoe le vampitoana rivo de milaza hoe folo ampitoboana folo zany hoe fahafenona miverina intelo ny isan'andriamanitra ka lay arivo taona de milaza tsy isa tsy taona hoe taona roa taona telo fa milaza hoe andriamanitra efa afa-po amin'ny fotoana no miveriny Kristy. Zany hoe ny fotoana anjakan'ny Kristy zay tsy arivo taona ihany fa ny fotoana anjakan'ny Kristy de fotoana zay anjakan'andriamanitra, fotoana zay fotoana ela lava ao anatin'ny fahafenona ao anatin'ny fotoanan'andriamanitra fetran'andriamanitra mandrakizay n'andriamanitra. De izay no mahatonga ny fiangonana tsy manao zava-dehibe ny fampianarana arivo taona itsika io zany. Antony alatsoratra masina raha teo koa de zao ny fampianarana arivo taona raha tena jerena de ny testamenta taloha ny tena miresaka azy satria bokin'ny apokalipsy io tsika tao de tena famatotra be amin'ny testamenta taloha dia saika ireo jiosy ny ova kristianina isaika avany amin'ny fomba fijery jiosy judéo-chrétienne zany no ny poiran'ny fampianarana momba ny arivo taona ka ny milaza manao hoe io arivo taona io de le fotoana mbola iverenany jiosy amin'andriamanitra indray. Lay arivo taona io de le fotoana izahana toetra ny jiosy mba iverenany amin'ny Kristy indray. Zany hoe avany amin'ny fampianarany jiosy no nahatonga ity arivo taona ity. Fa tsy de tena lay arivo taona fi arivo taona loatra. No zany de mihevitra ny teolojianina réformé zany na ny teolojianina ataontsika hoe ecumenika mihitsy dia ny akabeazan'izy ireo de mihevitra manao hoe fampianarana arivo taona de tsy de tena tsy hoe diso akory tsy zay tsy hoe diso fa sary tandindona ihany lay arivo tandindona ihany fa tsy ara-baky teny verivery akory. Ny fampianaran'ny tompo de zao ho avy izy indray mandeha eny amin'ny raha ho any lanitra ary rehefa tonga izy de mitsara mivelona sy maty ary tsy anapahatamperana ny fanjakana tsy miverina indroa izy tsy misy fitsakanana amin'ny maty indroa intelo ndray mandeha ihany rehefa miverina ny tompo zay ny ao tsoatra masina. Faharoa de zao raha zava-dehibe ny fampianaran'ny arivo taona de tokony nampianaran'i Jesosy tamin'ny filazantsara na indray mandeha ary Jesosy tamin'ny toroteniny tsy niresaka momba ny arivo taona na indray mandeha ary ny filazantsara tsy niresaka momba ny arivo taona na indray mandeha ny apôstôly Paoly tsy niresaka momba ny arivo taona na indray mandeha ary ny apôstôly Petera bandry Jakoba tsy niresaka momba ny arivo taona aty amin'ny apokalipsy ihany misy ny arivo taona. No zany ny apokalipsy nefa milaza sary fahitana sy ny tahaka zany dia tsy ara-baky teny. No zany dia tsy ara-baky teny kiona ndraisantsika fampianarany arivo taona. Ka raha mamaky ity apokalipsy toko faharoapolo ity zany ianao ka miteny manao hoe teny fa any satana fatorana satana nandritry ny arivo taona dia tsy raisinao ara-baky teny io tsy raisina ara-baky teny akory io zay ny tenentsika manao hoe ny boky ny apokalipsy de boky miafina boky tsy mora ny nanakatra azy nefa tena boky mampahery tokoa tsy boky mampatahotra fa boky fampaherezana. No zany ary de amin'ny temofina ity de ny tiana ho an-tsainao de zao tsy maintsy hiverina amin'ny tompo ary anjaka izy ary ianao zay maharitra amin'ny finoana ianao zay maharitra amin'ny fifikirana amin'ny tompo de hiara-manjaka amin'ny tompo. Zay ny tokony ho an-tsainao voalohany. Fa ny faharoa tokony ho an-tsainao ny avako malala de zao ny elo de tena misy tsotra ny fampianarana ankehitriny misy fampianaran'ny teolojianina hafahafa ankehitriny milaza hoe tsy hisy elo tena misy ny elo de avako malala. Ny baiboly manomboka hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany de manazava ny fisian'ny elo. No zany dia tena misy ny elo. Saingy zao satana no atsipy any amin'ny elo zany hoe misy ny elo fa ny antony anaovan'Andriamanitra ny elo tsy ho an'ny olona mihitsy akory. Eto any apokalipsy toko faharoapolo de mbola tsy niteny mihitsy de hitako nisy olona niaraka natsipy tamin'ny satana tany amin'ny lavaka tsy tany tsia satria tsy mbola tonga ny fitsarana. Aza tonono zany tsy misy olona zany azonao antoka kehitriny hoe lasa any amin'ny elo izy tsia mety ao anatin'ny fangirifirina izy ao anatin'ny zavatsarotra izy mety efa mijaly izy zao ny tiany apokalipsy resahana de zao tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny anarin'ny olona any amin'ny elo. Zay mahatonga ny protestanta nandana ny tseny hoe double prédestination zany hoe Andriamanitra tsy namaritra olona ho atsipy any amin'ny elo tsia ho itsika manao hoe raha ohatra ka tany ambony lohany voanaharin'ny olombelona Andriamanitra ka nahary ny elo
nydikan'izay de zao manao hoe tonga koa zany de anamboatra olona de anamboatra fanaripako anariko zay ratsy rehefa aveo sanatria fa tsy naseho ny bokyny genesisy mihitsy hoe tamin'ny fotoana oviana nanaovan'andriamanitra ny elo satria tsy planin'andriamanitra ny anariny olona any amin'ny elo fa ny planin'andriamanitra de ny ara-monina amin'ny olombelona tsy programan'andriamanitra mihitsy zany ny antan'ny olombelona raha ohatra ka nanao elo andriamanitra tany amin'ny fahariana de programan'andriamanitra mihitsy zany ny hoe asiana olona very kanefa hoy filazan'ny bokyny genesisy hoe rehefa nahavitany olona andriamanitra de hitany fa tsara indrindry zany tanteraka zany tsy sikianiny zany no zany tsy nieritreritry ny amboatra elo mihitsy andriamanitra ho amin'ny olona fa ny elo de natao an'ny satana sy ny miaramilany ary raha misy olona lasany amin'ny elo tsy programan'andriamanitra fa safidin'ilay olona ny tiana tenena zany amampahiranao de ravako malala de zao ny planin'andriamanitra amin'ny fiainanao tsy elo sanatria ny planin'andriamanitra amin'ny fiainan'ny olombelona tsy elo fa fiarahana manjaka amin'ny Kristy no zany ny safidianana ny fiainana ankehitriny ny fotoana ny fisafidianana ny fiainana eo ampelantanany olona zany ny safidy na izy ara-manjaka amin'ny Kristy na izy sanatria andahan'ny Kristy ka any amin'ny fahaverezana mandrakizay inona ny tsony mifidy ny fiainana mandrakizay ny finoana an' Jesosy tompo sy mpamonjy anao zay ihany finonao an' Jesosy tompo sy mpamonjy anao mino fa tianao andriamanitra mino fa avelan'andriamanitra io eloko io mino fitiavan'andriamanitra anao mino fa maty sy nitsanganao anao Jesosy zay ny teneny zao dra masina ary ny farandrindra rehavako malala de zao ny fampahirezana anao amin'ny ady sarotra hoy ny filazan'ny apokalipsy manao hoe na inona de vahany satana ozy izy nydika zany ny eo an-tsaina fotsiny de ny hoe io fiainana mandrakizay io ade rombahana hoy Jaona rombahana aza mieritreritra hoe ny fiainana mampatsiaro ny hira tany amin'ny taona fily iny le hoe tout le monde veut aller au ciel sa samy teo any an-danitra daholo nefa ny asa hiran'izy izy iny hoe samsamy teo tonga any an-danitra daholo nefa ny fiainana amin'ny fiainana rehavako malala fiainana mandrakizay ady rombahana amin'izao andro antsika izao mana fiainana mandrakizay tsika fa tsy hoe mora ny fahatongavana amin'izany misy fiaretana misy fiafina misy fahafoizana misy fitiavanamana misy ala be lehibe tsy maintsy aretana zay mahatonga ny apokalipsy manao hoe zany fiainana mandrakizay zany a de ho an'ny olona zay tsy mba miankohoka teo amin'ny satana miankohoka teo amin'ny sariny satana le sary volamena mampatsiaro antsika sary volamena nataon'ny Nebokadnezara in'io sary volamena ny vola olona tsy mba niankohoka tamin'ny vola tsy mivavaka tamin'ny vola tsy mivavaka tamin'ny fanahy ratsy olona zay tsy mba nanisy tomboka se tamin'ny tanany na tamin'ny sandriny zany hoe olona tsy fiasan'ilay ratsy ny sandriny ny tanany de tsy fiasana ratsy tsy mpandatra dra olona tsy mpamono olona tsy mpanao herisetra zay ngeny marika zay ngeny hoe marika tsy hoe marika hita maso hoe misy fitomboka fa ny tananao ny sandrinao nampiasainao tamin'inona nandatsadra olona sanatria ohatra ny tanany kaina sananao inona ny tananao ny tongotrao ny lohanao nampiasaina inona ny eritreritra zavatra ratsy samba ny eritreritra zay mba haso ny hafa zay ny dika tompamagnana rehavako malala de mampahiranao toy ny apokalipsy tony zany a fa ho anao de fiainana mandrakizay aza mandany andro mijery ny elo rehavako malala ndradray amin'izao andro enatsika izao any amin'ny elo nyray ny masotsika misy olona mitantara amintsika manao hoe za tany amin'ny elo de nahitany sao de finaritra ry tsika miainy hoe ay misy aza ny elo mijerena fa ny fiainana mandrakizay Paoly ao amin'ny Koritiana voalohany toko 10:10 tsy mandany rano mainty mihitsy mitantara amin'ny fiainana any amin'ny elo fa ny fiainana mandrakizay banjina ngainao any amin'ny elo no elo ny resahanao lava ny fiainanao amin'ny Kristy resahana ny fotoana iresahana ny fahatsara-piainanao amin'ny Kristy aza tsy ampy ka inona ny mbola fotoana andanianao andro iresahana fotsiny fa misy ny elo ampy zay fa ndradray ohatra ny fahafinaretana taony devoly banjina ny elo any amin'ny elo sao de any misy postera misy mpiandro ony any misy mopera ony any misy mpitondra vavahana ony any lasa zany ray ny lasa resahana de faly satana rehefa izy ny resahanao rehefa nitoerana misy azy ny resahanao de faly izy rehefa tsy resahanao fiainana mandrakizay tsy resahanao Jesosy tsy resahanao izy moa tonikira misy manao hoe andeha lalana volamena rehefa tsy zany ny resahanao de faly satana no zany rehavako malala misy ny elo ho an'izay manaraka ny satana fa zao
ny Jesosy resahana, aoka ny masonao any amin'ny Jesosy, aoka ny masonao ao amin'ny azakazaky ny fanompona ny tompo. Fa azavariana resaka ny elondray hoe de zao lasa satana ndray ny resahana fa tsy Jesosy tsony. Afaka malala am'izao andro faran'izao fandrika zany. Avelo satana ho any efa resy izy, fa valo resy izy, efa mandrovotsy izy zao, efa miandry azy ny fahaverezana mandrakizay, efa inona ny tsy ataony am'izao tontolo zao mamodika maninona zao fa mandrovotsy izy, efa fatany fa efa akaiky ny farany. Fa ianao kosa mpanjiny ny fiainana mandrakizay ny apôstôly Paoly, ianao kosa mahiresa mifikira amin'ny finoana, mpanjiny lay lalana itondran'Andriamanitra anao, aneloa ny masonao. Fa tsy anirino ny apôstôly Paoly, inona ny aneloa? Ny fiainana, ny fifaliana, ny fitiavana, ny faharetana. Mareta amin'ny finoana avako malala fa miandry anao ny seza fiandriana anao, fa olona itsara anjely engenao hoe mahareta amin'ny finoana. Vavaky sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay manazava anay. Fa fiainana mandrakizay anao ampiandrasanao anay. Fiainana feno fifaliana. Fiainana irahanay manjaka aminao Jesosy zay maty ny solo anay. Ny taona anay zao tontolo zao ho variana amin'ny ratsy. Ny taona anay zao tontolo zao hivariana amin'ny zavatra zay mandalo ihany. Fa tao amin'ny masonay hibanjina anao Jesosy sy ny lalana hitondranao anay dia ny fiainana mandrakizay ho vatananay rahatray. Atao vitanay ny seza fiandrianana efa homaninao ho anay tompo. Mandalo zay to am'izao tontolo zao nefa atao aminao kosa ao anatin'izany fotoam-pahadalovana zany no iasanay, iezahanay tsy ho malaina na amin'ny asa na amin'ny fanompona fa mafana fo amin'ny fitsokona vavolombelona dia ampianary zay tompo ahajoro tsara mandra-piavinao. Dia terizo ny fiainanay ho fakatahaka zao tontolo zao raha mijery anay satria manana anao. Terizo ny fiainanay ho fiainana feno fetanana. Vavaky zay ho an'ireo marary, ho an'ireo manana ady am-panahy, ho an'ireo sahirana, ho an'ireo very asa, ho an'ireo mpianatra, ho an'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra, ho an'ireo anatin'ny fanalafanadinana ny tepitepy tompo. Fantatra efa azy anterana amin'ireny rehetra ireny ianao dia apetraka eo amin'ny famindramponao izy rehetra. Misaotra Jesosy manala. Amen.